ny aina omen'Andriamanitra antsika tena ataovy miara-mahatsapa fifaliana amin'Andriamanitra ianao fa matoa izy nanome tombonandro dia tombonandro anaovana ny sitrapony. Amen. Tsangano tananao sakafo anazy maraina mifonao araka ireo teny fampidirana, fanairana, fampiomanana dia fotoana tsara ho anao indray androany satria fotoana iarahanao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Misaora azy amin'ny fonao manontolo ray aminaran'i Jesosy Kristy Tompo isaoranay ankasitranay anomezanay voninahitra anao ny zavatra rehetra hitany masonay sy izay tsy hitany masonay. Saotra ny amin'ny maraim-baovao fa ao aorianan'ny alina dia misy maraina noho ny amin'ny fanendrenao, ao aorianan'ny torimaso dia misy fifoazana noho ny amin'ny famindramponao. Mankasitraka satria na dia manana faniriana sy feno sitrapo tsara aza ny tsiraray avy dia tsy misy mahay manantona ny ray raha tsy misy mahay manantona anao Jesosy raha tsy efa nitaominy ray. Ka raha tonga eto izay andro amin'ny maraina dia fifaliana ny fahatsapanay fa ianao ny nanasa ny tarika sy ny taona ny tsiraray avy avy any amin'ny fiainany sy andavanandrony ho tonga soamatsara eto amin'ity toerana ity indray satria mangetaeta ny teny fahamarinana avy aminao zay. Mila ny fahamarinana avy aminao zay ary mankasitraka mialohan'ny fotoana fa misy fiainana ao ambadika izay fahamarinana izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Teneno akaikinao tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoe rehefa Andriamanitra ny manasa hoe dia eo izy hoe ary miteny izy hoe ary rehefa miteny Andriamanitra hoe dia manova zavatra hoe zany rehefa raisinao le teny hoe amen. Dao tsika hiteka mafy tsara ho an'i Jesosy ary maza ho toerana ary vetivety anio manokana dia mbola iresaka ny fitohizan'izay efa nizaraina tamin'ny sabotsy mety misy ho averina kely mihitsy aza ny amin'ny ny hasarobidin'ny fidiaranao ao amin'ny toetran'Andriamanitra. Tena akaikinao sarobidy be hoe raha tafiditra ao amin'ny toetran'Andriamanitra ianao hoe amen. Ny fidiranao amin'ny toetran'Andriamanitra dia mifanohatra amin'ny fidirana amin'ny fakapanahy. Zay mahatonga Jesosy ny teny miareta tory sy mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Rehefa tsy miditra any amin'ny fakapanahy ianao dia miditra iza zany? Miditra ianao ao amin'ny toetran'Andriamanitra. Raha hiteny mantsy hoe miditra ao amin'ny Kristy ianao dia taiza ianao zany teo aloha. Fa ianao rehefa nandray an'i Jesosy dia tokony ao amin'ny Kristy. Kanefa kosa nefa Paoly apôstôly dia laza fa zay ao amin'ny Kristy izy dia maninona? Olom-baovao. Dikan'izay aseho amin'ny fiainam-baovao ny ao amin'ny Kristy ny olona anankiray. Amen. Atombokantsika zany eo amin'ny Romana 5 ny andininy 4 ka hatramin'ny andininy 5. Romana 5 ny andininy 4 ny andininy 7 azafady ka hatramin'ny andininy 5. Ny anaran'ny Tompo ary tsy izany ihany fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana ary ny faharetana mahatonga fahatsara-panahy voazatoetra ary ny fahatsara-panahy voazatoetra mahatonga fanantenana ary ny fanantenana dia tsy mampamenatra satria ny fanamasina izay nomenantsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika. Amen. Ohatry ny ahoana ny fahamarinana zarain'Andriamanitra mahakasika ny olana sy ny vahaolana. Ny olana dia zavatra tsy vitanao, zavatra
manahirana anao. Misy karazana olana azo ialana. Misy karazana olana indray nefa mety efa ialanao ny fomba rehetra fa mbola mitotona sy tonga foana le izy. Ny fandraisanao an Jesosy dia manamora ny ahafahanao miatrika an'izay manahirana eo amin'ny fiainanao miaraka amin'ny natiran'Andriamanitra manova zavatra. Zao anefa zava-paona eo imasin'Andriamanitra raha miova le manahirana mampahory anao kanefa very ny ainao. Andro maraina zany sekoly mpamana olana azo vahana le problema entinao eto fa alohan'ny amahana azy aoka hisokatra ny ao anatinao fa ny olana ny mandrakizay no olana faratapony tian'Andriamanitra hoentinao ho eo aminy mba ho atolony ianao le vahaolana efa vonona. Azontsika ve? Raha zao zany ianao manantona an'Andriamanitra dia ny zavatra tian'Andriamanitra ho hita dia olona sarotiny. Mahafantatra olona sarotiny ve ianao? Mety eto izy zao ary mety ianao mihitsy. Izy iny tena sarotiny mihitsy. Ilainy izay toetra izay sarotiny amin'ny mandrakizay. Miandry an'izay karazan'olona izay Andriamanitra mba ahafahan'Andriamanitra mitsangana mikarakara an'izay rehetra mety ho heverin'ilay olona fa manahirana azy. Satria ny manahirana an'Andriamanitra eo amin'ny olona anankiray dia ny mandrakizay ihany. Ny karazana olana misy be dia be. Olana ao an-trano, olana ara-bola, iny le tena mampisehatra. Misy tsy ampozinao mihitsy, misy olona tena manam-bola be fa olana ara-pitiavana. Mety hoe hitanareo misy foana zany ny azo vahana sy ny tokony hovaina. Fa amin'Andriamanitra manaraka izany rehefa tapa-kevitra ianao ametraka tsy hivazivazy ny hasarobidin'ny mandrakizay mialohan'izay heverinao fa manahirana anao azon'Andriamanitra karakaraina. Ka isaky ny miatrika an'Andriamanitra tsika dia tsy maintsy hifampatsiaro an'izany fahamarinana izany hoe tsy taitra ny manahirana anao aloha ny tompo. Raha tsy efa manapa-kevitra ianao ny ho taitra manahirana ny tompo momba anao. Na tonga an Jesosy nidina teto ambony tany, nidina mihitsy izy. Tsy haiko azontsika verika zay karazana voambolana izay hoe nidina mihitsy izy fa tsy naniraka. Rehefa nikorotana ny tao Edena dia naniraka anjely izy hiambina ny zaridaina mba tsy hiditra otsony ny olona ka sanatria ho tafinana n'ilay voankazo ny fiainana mandrakizay ahatonga ny olona ho velona mandrakizay ao anaty fahotana. Naniraka anjely izy. Rehefa nandeha ny tantarany zanak'olombelona dia nanomboka naniraka olona izy. Azontsika? Fa rehefa tonga ny fotoana anankiray dia ny zanany mihitsy ny raha na ihany koa hoe naniraka ny tenany izy mba hahatonga anao afaka hisafidy hoe za tsy te ho very any amin'ny elo fa za te hiadana mandrakizay any amin'Andriamanitra. Io problema lalovanao io azo vahana. Fa mikarakely vetivety aloha amin'ny fomba fijerin'Andriamanitra hoe ny mandrakizay anao aloha ataovy azo antoka fa mahatery anao sy mahasarotiny anao. Fa rehefa sarotiny ianao amin'ny fiainana mandrakizay dia na ny fon'Andriamanitra aza misokatra manampy anao sy manolotsaina anao mba hahafahanao miatrika an'izay fahasarotana hita amin'ny masonao androany ampatanjahana ianao any amin'ny toe-panahitra any anatinao lalina ahafahanao mijoro amin'ny fahatsorana tahaka ny fahatsoran'Andriamanitra miampita ao anatinao satria misaina mandrakizay ianao dia le sarotra be entinao eto androany lasa mora be satria connecté amin'ny mandrakizay ianao. Amen. Le teny vakina teo dia zao aoka isika hifaly amin'ny fahoriana. Zavatra anankiroa ny tenenin'Andriamanitra mahakasika amin'ny fahoriana sy ny fampahoriana. Ao amin'ny bokin'i Jakoba izy dia manambara hoe misy azo pahoriana ve ao? Aoka izy hivavaka. Eto indray nefa miteny Paoly aoka isika hifaly amin'ny fahoriana. Ny fomba fiatrehana an'ilay fampahoriana sy ilay fahoriana zany dia mila mivavaka ianao dia mila mifaly ianao. Tsy tokony ho tara le vavaka
fa tokony hoara-potoana raha voatsapanao hoe mavesatra izy zany dia tokony automatika avy hatrany eo ny eo ny fiantsonao an'Andriamanitra satria izy nefa nyteny hoe raha vao mavesatra entana dia inona tokony atao makanesa ty makanesa ty tonga dia mamonjey sekoly dia makanesa ty eo mahadiso an'le hoe navesabesatra dia tsy tonga tany amin'ny sekoly tena diso satria ianao mavesatra mihitsy ny mila tonga eo amin'ny sekoly manantona an'Andriamanitra ka le izy pasteur ohatra ny tena mafimafy kely le nitrange zay mihitsy ny maika tokony anatonanao an'Andriamanitra bebe koa milamina ny fiainanao a manantona an'Andriamanitra ianao mikorotana ny fiainanao a manantona an'Andriamanitra ianao hienjana mitranga maika manantona an'Andriamanitra ianao ny mahasoa antsika dia eo amin'i Jesosy aoka isika hifaly amin'ny fahoriana asain'Andriamanitra mianatra mifaly ianao na dia misy zavatra mitranga aza tsy mampifaly ny nofinao misy zavatra banga tianao fenoana fa Andriamanitra miteny asio fifaliana aloha ny lojika dia hoe rehefa feno ny banga tonga ho azy ny fifaliana satria entin'le famenoana ny banga ny fifaliana fa ny lojika an'Andriamanitra tsy izay ny lojika an'Andriamanitra misy zavatra mbola tsy ampy eo a fa mifalia misy zavatra mbola tsy miva eo a fa mifalia misy zavatra mbola tsy mandeha amin'ny laoniny eo a fa dia tonga dia feno le fifaliana mifalia amin'ny fahoriana ozy izy satria fantatsika fa mifahoriana mahatonga faharetana ny faharetana ny fifaliana dia toetran'Andriamanitra tian'Andriamanitra iainantsika tsy ao amin'ny teoria fa aty amin'ny pratika fifaliana faharetana ary ny faharetana dia mahatonga fahatsara-panahy voazatoetra ny dikan'ilay fahatsara-panahy voazatoetra araka ny voalazan'ny adika teny fototra dia ny hoe ny fahoriana atrehanao amin'ny fifaliana dia ahatonga anao anapaharetana ary izay faharetana izay dia mahatonga ny toetran'Andriamanitra ao anatinao a ho karazana toetran'Andriamanitra voasedra n'inona voasedra ny fotoana zay mahatonga le izy faharetana zany hoe tsara fanahy ianao rehefa mandeha ny fotoana dia maninona mbola tsara fanahy ary rehefa tena rangitina hatrany anatin'le tena tsy zakanao mihitsiny dia mbola tsara fanahy zay no mahatonga antsika tsy tokony hanisa ny fotoana tokony hanehoana ny vokatry ny fanahana ny toetran'Andriamanitra satria manana objectif Andriamanitra mba ho masaka le toetra tsika zany tsy nantsoina hamela heloka fotsiny fa tsika nantsoina hamela foana hamela loatra asika ve zany hoe vonona foana amin'izay mitranga sy miseho amoaka ny toetran'Andriamanitra tsisy fepetra fahatsara-panahy voazatoetra ary ao aorianan'izay ozy izy a dia misy ny fanantenana ny fanantenana zany dia valable na ihany koa hoe mety sy azo raisiny mivaingana tsara sy mitombona zay mitombona ny fanantenana rehefa tsara toetra ela be ianao hitanao zay mahatonga le fanantenana ohatra indray misy dia indray tsy misy izy tratran'izay ohatra misy fotoana to dia renao zany misy dia tena rempli d'espoir ianao ohatra ny tapidokatra ny paladie tampotampoka indray a na hatrany poketra tsisy espoir tso tena tsisy tsony a savaina to tena lany jerevana ny continue espoir tena efa rozy efa menamena be miaka-midina le izy satria maninona Paul manome sopapa ny dikany hoe sopapa amin'ny dika teny fototra dia hoe fanampinanao alala miafina zany hoe inona ny ao sopapa io papa faly ao ambanin'ny papa ao zany inona le secret zany toy izy Paul ny secret mahatonga le fanantenana ho stable ozy ny boky ny obolana fahendrena no anorenana trano ary fahalalinan-tsaina ny mampaharitra azy le fahalalinan-tsaina io a le fahazavan-tsaina ozy izy ny bokyny Isaia fahatakarana ihany koa amin'ny fomba fiteny avy zany hoe compréhension
azonao le principe an'le espoir. Eto ny principe an'le espoir zay miteraka stabilité, ny compréhension miteraka stabilité. Averiko, raha tiana ho stable ny zavatra anankiray dia asio fahatakarana. Asiana inona? Fahatakarana. Dikan'ny fahatakarana dia zao, tsy hoe fantatrao le izy fa azonao. Zay mahatonga misy fotoana mampantany Andriamanitra mandritra ny fotoana izarana ny teniny hoe azonao rehefa izany zavatra zany. Dia raha tsy azo dia mivavah tompo, mbola tsy azoko izany dia amin'izay omeo fanamasina indray fanazavana manaraka mba hatonga anao tsy hiala maina eo amin'le toerana, satria afaka omena le izy, afaka iainanao le izy, fa tokony ho stable le izy. Dikan'le stable tsy miaka-midina fa maro toerana. Ny mahatonga n'le fanantenana zany ohatra miaka-midina, mibetika mirehatra, mibetika mangatsika. Drandray ohatra ny renao zany mihitsy hoe tena faratapo ny fanantenanao, ary misokatra ny ao anatinao fa io zavatra mitranga io tsy apafiriny amin'ny fahaiza manao n'Andriamanitra. Tampotampoka indray nefa zavatra faran'izay kely sy bitika fa tonga dia mahareraka. Zany hoe tsy maro toerana le fanantenana n'Andriamanitra. Dia io izy Paoly ny mahatonga nino maro toerana, ny mampamaro toerana fanantenana dia ny toetran'Andriamanitra iainanao isan'andro. Azontsika ve? Io le hoe fahatsara-panahy voazatoetra. Zany hoe iainanao le vokatry ny fanahy fa efa masaka le izy satria masaky ny fotoana. Amen. Tsy mampaninona zany tonga eto ianao andro ao maraina. Mety efa masaky ny fotoana ny fahafahanao mifeny fomba fijerinao. Ny vision an'Andriamanitra ao anatinao zany efa masaka, efa lasa habitude tsara ao anatinao ny misaina zavatra tsara foana, misaina zavatra tsara foana, misaina zavatra tsara foana. Fa mety tsy masaka ny resaka fifezana fahasorenana. Dia iny le mila fantarina hoe ary zazana ohatra mbola tratran'le sorena tampoka. Iny le entinao amin'i Jesosy. Reny le travayenao entinao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra rehefa le mandeha mitokana hoe tompo, tena areko hoe mbola ty zavatra ty mbola tsy vitako, ty mbola tsy zakako, ty mbola tsy haiko. Dia mandampy ny fanamasina anatin' satria fantatrao fa rehefa voazaha toetra n'le toetran'Andriamanitra ao anatinao, zany hoe voasedra le izy, caractère éprouvé amin'ny fotoana rehetra zany dia hita fa vitanao mamoaka an'le izy amin'ny fandraisanao andraikitra hoe zay ny tokony havoaka. Tsika zany rehefa mitombo ao amin'Andriamanitra dia mamela ny zavatra tiatsika fa maka sy mamoaka n'le mahasoa atsika. Ny atao hoe zaza dia tsy mahafantatra ny mahasoa azy fa mbola mijanona eo mahafinaritra azy. Fa ny atao hoe mialehibe dia manomboka misokatra ny ao anatinao hoe tsy ny mahafinaritra foana no atao fa ny mahasoa. Satria ao amin'le mahasoa misy andraikitra, dia misy vokatra tsara, dia misy zavatra mitombona, dia misy mino fa ho an'izay ray aman-dreny efa manatrika dia mahafantatra tsara ny sarobidin'izany. Ao an'izay tanora iroso tonga ray aman-dreny ray sady ny lesina dia endre tsara. Fa tsy ny tiana foana no tsy ny fanaovana ny zavatra tiana ny mahasambatra fa ny fijoroana ao amin'ny programan'Andriamanitra. Ao amin'ny programan'Andriamanitra misy zavatra mahasoa tsy maintsy heverinao ny mandrakizay anao. Ny men'Andriamanitra ankonany ianao, ny fiahinao ny ankonanao. Azontsika ve? Ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra no miteraka fahasambarana. Tsy ny fahazahoana zavatra mihoatra fa ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fiainana ny sitrapon'Andriamanitra no mitondra fiadanam-po sy fahasambarana. Miva io problema lalovanao io amin'ny anaran'i Jesosy. Io problema mety hoentinao heverinao fa manahirana io miva. Ahoana pasteranao fanamama azy, mamoaka toetra aloha ianao. Mamoaka toetra le mifanaraka amin'le toetran'Andriamanitra zay efa ao anatinao. Ny faharetana dia mahatonga fahatsara-panahy voazatoetra, ary ny fahatsara-panahy voazatoetra dia mahatonga fanantenana. Ary ny fanantenana dia tsy mampamenatra satria ny fanamasina izay nomena antsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika.
ahoana no ahafahanao mamoaka ny toetran'Andriamanitra 24 heures sur 24 aizako ve dia andefitra foana ve dia mivaliny natao andefitra foana ianao satria matoa nomena toetra mandefitra ianao dia natao ampiasaina manodidina anao eo aza dino fa ny prinsipan'Andriamanitra ny zavatra nomeny natao ampiasaina sy natao hozaraina ary natao ahasoa ny maro fantatrareo nampiavaka ny Davida misy tia eno ve sagany tanana hoe anisany nampiavaka ny Davida dia Davida rehefa nanao ny sitrapon'Andriamanitra dia mijery lavitra be izy jery lavitra be na sao tadiako veteliko izay teny izay dia zaraina amintsika amin'ity anio ity alleloia ny antony Andriamanitra rehefa manome zavatra dia tsy natao hanao rery Andriamanitra rehefa manome zavatra sady manome izy ny mampisy zay mampisy zavatra ao anatinao matoa Andriamanitra mameno anao amin'ny toetrany dia toetra tsy natao fotsiny ho anao fa toetra natao ho an'ny hafa matoa zany ianao nomena faharetana dia faharetana ho an'ny hafa mba miandro ho an'ny hafa ianao miandra ny hafa ianao ary faly ianao eo ampiandrasana ny hafa satria ny mahatonga anao manana forsa hiandrasana ny hafa hatramin'ny farany ary zakova dia hiandry anazy foana dia satria noho ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra me mahazo toerana anananao fahatsapana fa ianao mandrakandroany io andrasan'Andriamanitra koa dikan'izay raha tsapanao ny hasarobidin'ny fiandrasan'Andriamanitra ny fiovanao dia tokony hanome retour ianao feedback koa mba hanampaharetana ny amin'ny fiovany manodidina anao mivany olana asan'ny apôstôly toko 13:36 anaran'i Jesosy fa Davida rehefa nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ahasoa ny olona ny arabelona taminy dia nodimandry ka nangonina ho any amin'ny razana izy ary tratro ny loha donc comme teny français au nom de Jésus or David après avoir en son temps servi au dessein de Dieu est mort a été réuni à ses pères et a vu la corruption les corruptions tsy tany pasany izy vao nahita corruption tiantenena hoe tiantenena le teny français dia hoe tany no loha le vatana zay le izy dia ratsy be zany ny corruption fa misy fahalovana zany amin'ny corruption amin'ny teny anglisy izy in Jesus name for David after he had served his own generation by the will of God nanompo ny taranaka izy ny taranaka nisy azy tamin'ny alàna ny sitrapon'Andriamanitra hitanao zay mahatonga n'Andriamanitra mifidy olona anankiray tsy olona misaina ny tenany fa olona misaina olona be dia be dia zay no mifamatotra amin'ilay teny hatramin'ny voalohany hoe matoa Andriamanitra manome anao fahalemem-panahy na fahatsara-panahy dia io fahatsara-panahy io natao ho zaraina ho an'ny hafa amen Davida zany tsy nisaina ny tenany Davida zany tsy nisaina ny ankonany Davida tsy nisaina ny Israely fa Davida nisaina ny génération nisy azy ainareo dikany hoe génération ohatra hoe génération 90 génération étoile de neige dia misy mahafantatra ndre tamin'ny andronay zany zay le tamin'ny andronareo zay le hoe génération neny Davida zany tsy misaina olombitsy izy misy tsy mahafantatra étoile de neige eto tsy manina tsy fantatro ary zany tsy natao fantarina koa zany fa manaitra fotsiny hoe nisy olo zao nafantatra an'izany iry zany dia zay le hoe génération tamin'izany ianao zany nafantatra an'le izy teto eto ny vérité biblika dia milaza fa Davida misaina génération zany hoe isaky manao zavatra ho an'Andriamanitra izy dia misaina hoe enganie ireo olona rehetra amin'ity génération iainako ity mba alalan'Andriamanitra amin'ny alalan'ity zavatra ataoko ity amen tena kaikinao ny toetra n'Andriamanitra ao anatinao hoe dia natao an'ny hafa hoe amen zay ny mahatsara anao tsy mijanona ao an-trano satria raha vao an-trano ianao dia ianao rery andana mihitsy aloha nareo rakizy milalao fa za hitokany tsy iny le resantsika eto fa tongava mihitsy rakizy ilalao eto mba hozahana toetra ny faharetako
iny le mahatsara ny mivoaky ny trano satria rehefa mivoaky ny trano ianao dia miatrika an'le olona be deaibe tokony izaranao n'le toetra tsara napetraka Andriamanitra ao anatinao. Iny mahatsara n'le makaty amin'ny asa fanompona satria misy karazan'olona be deaibe afaka ho hitanao ty amin'le asa fanompona ahafahanao mizara n'le toetra n'Andriamanitra ao anatinao. Zay ny mahadio an'le filazan'le olona hoe za tsy akoatsony fa mahasosotra ny toetran'ny olona ao. Nefa zay mihitsy le anamboarana n'le famoahana n'le toetra hoe tena anananao le toetra, voatahiry le toetra satria ninina mitranga eo dia mivoaka foana le izy. Alleluia. Ho anao zay manatrika eto okay anao le manana n'le fahatsara-panahy voazaha toetra zarainao an'ny hafa fa tsy ianao le izarana n'le izy. Azotsika ve zany? Tsy ianao le manondrana andeferana fa ianao le manana stock-pandeferana vonona foana andefitra amin'izay manondrana na izy na le voatonga na le fa ela be tonga reny. Satria tsy ao ambadiky ny hoe mpanatrika fotoana fa ao ambadiky ny fampiasana safidy. Tadidireo zavatra nolazain'ny pasteur, tsy fiainonao tenin'Andriamanitra be deaibe ny manovanao fa ny fandraisanao an'le teny anitsy an'le tsy mety ao anatinao. Misy olona zany miaino tenin'Andriamanitra 10 taona fa misy zavatra tsy tiany kitihan'Andriamanitra ao anatiny dia iny izy iny na dia niaino an'Andriamanitra 10 taona aza raha tsy miova izy dia tsy mahita an'Andriamanitra. Satria ny fahitana an'Andriamanitra dia misy ifandraisany amin'ny dinga-piovany ny toetranao satria ny toetranao ny mampahazo aina na tsia an'Andriamanitra. Ny zavatra hovahana zany dia zao ny olana ara-pifandraisa toetra eo aminao sy Andriamanitra. Misy toetranao tsy zakan'Andriamanitra dia iny tsy azontsika saromana amin'ny fahatongavana eto foana, amin'ny fahatongavana eto aloha, amin'ny fialana eto tarana dia efa mirava aza. Iny tsy azontsika saromana amin'ny fanaterana fanatitra be deaibe. Iny karazana iny tsy azontsika saromana amin'ny faharetan'ny fanompontsika hoe za efa nioatra ny 5 taona ny nanaraka ny tompo, tsy azontsika fenina iny fa iny tsy maintsy avoaka iny le toetra iny. Rehefa toetra ny andrasan'Andriamanitra dia tsy fotoana fa toetra. Iny tsy voasary ny fakanesana ny tendrombohitra hivavaka. Tsy rehefa miakatra ny tendrombohitra ianao dia tavela aty ambany le toetra. Hoe tsy mahazaka altitude iny toetra iny. Manaraka anao ny arzana izy iny raha vao tsy resenao. Fa manina ary iny toetra iny tsy niresen'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Efa noreseny teo amin'ny hazo fijaliana iny fa nomena safidy ianao handray an'le fandresena na tsy handray an'le fandresena. Dikan'izay maiza mampiasa safidy tsara mifanaraka amina fomba fijery anankiroa. Voalohany, satria misy mandrakizay. Avereny hoe satria misy mandrakizay. Faharoa, satria izay ny tian'Andriamanitra. Avereny. Mazava tsara. Dia zareo fa tsisy fanoteriny hoe satria izay ny hamahany olanao. Ataovy le izy satria manana objectif mandrakizay ianao. Ny olona anankiray rehefa mahafantatra fa andeha hiasa izy aiza reny toerana tsy eritreretinao mihitsy tsy Dubai aloha ka lasa aloha. Dubai efa eritreretinao foana. Tsy Frantsa koa efa eritreretinao foana. Andeha hiasa any Vietnam zay. Dia raha fantatrao fa andeha hiasa ianao misy asa tsara eny amin'ny karama tsara, loger, nourri, trano tonga dia vady any tsy misy fa hoentinao avy aty le vady zany. Alleluia. Dia miomana ianao. Inona fiomananao voalohany? Mianatra ny teny vietnamiana ianao. Mianatra ny sakafo ianao ohatranao moa zany ny sakafo fisakafoanana any. Mianatra ny fomba hoe ry zareo rehefa miaraba ohatra za fa tsy izay dia tsy azo atao an'izao fa manopy zany any amin'izareo. Dia ianao hoe voavoaka ny aéroport tonga dia salama daholo izy tonga dia sorina daholo ny olona satria maninona tsy hainao le fomba. Tsisy an'izany tsy marina fanoharana zany teneniko zany sao dia taitaitra ianao mandray an'izany fanoharana le izy. Dia ohatr'izay ihany koa raha fantatrao fa ho any amin'ny mandrakizay ianao misy fomba, misy fiainana, misy toetra sy misy fomba fiteny tokony anarinao deny androany fa tsy efa tonga any vao mianatra ianao. Alleluia. Ny olona
ny olona mipetraka any mandrak'izay ony dia tsy olona mora sorena. Androany zany ianao dia efa mamolaka ny fahasorenanao mba tsy hivoaka intsony ho levina sy ho resy. Metraka fanontaniana aminao ary ahy, rehefa avy nandray an' Jesosy ianao dia tsy zavatra mahasorena intsony ve? Andray vao may misy ny tera-miarina efa nisy foana iny na nandray na tsy nandray an' Jesosy ianao. Fa rehefa mandray an' Jesosy ianao dia atoron' Jesosy ianao ny toetrany izay napetrany anatin'ny fonao sy ny fomba fijeriny mba tsy hosorena ohatrany taminao mbola tsy nanana azy. Dia zay mahatonga le hoe raha tena olona mandrak'izay tokoa dia ho amin'ny maivaninao daholo ny zavatra tia tany tia miteraka fahasorenana, alahelo, disadisa, adiady. Ty misy ireo marika anankiray manaraka, mety sekolin'ireo marika angamba ny andro marain'ity. Ohatra fotsiny zao raha misy ohatrany hoe disadisa mampifamaly mpivady ho an'izay mpivady mifamaly efa ela be zay tantaraika izay fa tsy le androany, tsisy tsony mantsy androany. Maina mafy tsara aloha fa ohatrany mampatahotra zany fahanginanao moa dia any. Dia anatin'le tena le famaly be iny dia aveo le tsy maintsy tony dia tsy maintsy mifamela dia tsy maintsy mifanantona. Dia jereo anie le anton'le famaliana fa zavatra tsisy dikany. Zavatra tsisy dikany. Anisan'ny problema matetika mahatonga ny sarom-bilany mipoaka. Fa maninona ke ny sarom-bilany mipoaka? Satria misy pression tsy navoaka tao anaty vilany. Zany hoe misy fatafitohinana kely BTP miangona. Nga tsy tadidiko angana anaovanao amin'ny mamanay. Lasa mivoaka zany hoe lasa maman'le vehivavy rery zany zao ny mamany fa tsy maman'le vady intsony fa mivoaka amin'izay le hoe zany mihitsy le azareo le reny le tokony vahana ara-potoana. Zay mahatonga n'Andriamanitra mampitandrina mba tsy ho tratry ny masoandro miletika ny fahatezeranao. Ka raha ianao zany nitezitra amin'ny alina dia efa tara. Tsy haiko azareo ve zany? Tena akaikinao raha te ho tezitra hoe dia mialoha masoandro miletika. Matoa zany miletika masoandro hoe dia tsy mahazo tezitra intsony zany ianao. Efa tara hoe tsy azo raisina intsony ny fahatezeranao hoe. Mahafinaritra be mahalala an'izany fahamarinana zany raha tonga amin'ny alina mantsy Jesosy ka mivatsy fahatezerana ianao. Fahatezerana mitombony satria manana ny rariny dia amin'Andriamanitra tsy manana ny rariny zany ianao. Kristy rery manana ny rariny. Miaino ve tsika dia reny le mahatonga antsika tsy maintsy mamolaka ny ao anatsika tsy ho mora sorena. Fa maninona ary any tsy ho mora? Fa maninona tsy havelanao mba sorena na dia sekondra ray azy tena akaikinao satria misy mandrak'izay raha pitso hoe. Faharoa mampalaelo an'Andriamanitra le fahasorenana hoe. Raha vao tsy tavaverina anatin'ireo fahatsapahan'ireo tsika dia tsy tafiambina. Ary zay mahatonga antsika asain'i Jesosy mivavaka satria isaky ny mivavaka ianao dia iza no atrehanao? Jesosy. Dia ho ampatsivin'i Jesosy hoe misy mandrak'izay zanako tsisy dikan'izany. Ady lova tsisy dikan'izany mandrak'izay. Vola tsy miditra tsisy dikan'izany mandrak'izay misy dikany. Tsy nanao izay tiako izy. Ohatrany ianao koa mba misy fotoana tsy manao izay tianiko. Ka izy ane pastely ohatrany efa miantitra fa nga ianao nga na dia mifatany ranao raha mody tahaka ny voromahery. Miara-miha lehibe ny mpivady. Ohatrany lasa ny mpivady le izy. Raha vao mitaky perfection ianao dia efa manana perfection zany ianao. Nefa ny olona manana perfection mahazaka imperfection. Ny amantarina fa efa mirosana ny fahatanterahana ianao dia mahazaka ny tsy fahatanterahany olona. Satria renao mihitsy hoe tsy avy aminao le fahatanterahana. Fa Andriamanitra nanampy ianao tao anatin'ny fotoana dia lasa manampaharetana ianao afaka hiandry ny fiovan'ny hafa. Amen. Ao anatin'izay dia misy karazana zavatra manahirina be dia be hiena. Ny tabataba ao an-trano, ny tension, ny disadisa, ny fifamaliana, renretreny zany tsisy mahasoa. Ohatra fotsiny raha mikarakara taratasany amin'ny birao ianao
dia raha misy olona anankiray misy olona anankiray masika mitsofoka ao dia misy olona anankiray tsara fanahy sy malemy fanahy be izake no karakarain'le mpiasan'ny commune ohatra na mpiasan'ny bro na za tsy izy ary le olona tsara fanahy le olona manaja le olona misaotra le olona mitsika le olona miaraba andramo mity le tonga dia sany tatrevatrevany tsy miaraba no to dia menimenina manometsiny tonga dia nareo tsy miazana hoentanao tsara mihitsy zany hoe heritaona voaraisina ny taratasy tsy hoe vita ny taratasy a voaraisina ary rehefa avy niraisiny heritaona dia zay vao avaly any aminao hoe nisy diso ny fomba nanoratanao azy fa rehefa ianao miaina ny fahatsaran'Andriamanitra tsy mila vanina tsy mila kisa tsy mila lagy falifaly vao maraina andeha hikarakara mametraka mambafaka tompo hiatrika sorone miaraka aminao zay mitrango eo indray a dia miaraka aminao a miatrika izany tsy ataoko mampararo ny fokona mandona sy mandratra ny any anatiko a zay mitranga fa vonina indray a hiatrika an'izany rehetra izany a ho atrehana miaraka amin'ny fahatsaram-panahy miaraka miatrika amin'ny fahatsaram-panahy indray a zasy ianao tompo dia miatrika fiainana amin'izay ianao amen. Ozy izy ny Exodus 14:14 aminaran'i Jesosy Jehova hiady anareo ianareo kosa angina fataro ny andraikitr'Andriamanitra dia fataro ny andraikitrao ny toetran'Andriamanitra dia izy mahatoky fidelina eo amin'ny anjarany ary ianao koa dia anrasan'Andriamanitra mba ho fidelina sy mahatoky eo amin'ny anjaranao. Deutéronomia 1:30 naran'i Jesosy Jehova Andriamanitra reo izay mandeha eo anoloanareo izy niady anareo arak'izay rehetra nataonao anareo tany Egipta teo imasonareo. Jehova Andriamanitra reo izay mandeha eo anoloanareo. Ny andraikitr'Andriamanitra mandeha eo anoloanao. Ny andraikitrao zany maka izy manaraka azy fa tsy ianao indray mandeha any anoloany tenena akaikinao a fantaro ny anjaranao hoe dia mijoroa fotsiny eo amin'izay anjaranao hoe. Deutéronomia 7:20 aminaran'i Jesosy aza matahotra azy ianareo fa Jehova Andriamanitra reo niady ho anareo. Inona hono ny anjaran'Andriamanitra? Hiady ho anao. Ary inona hono ny anjaranao? Aza matahotra, aza mampiditra tahotra, aza miresaka zavatra mampatahotra, ary aza mandray ny fanasany tahotra, ary aza mijery zavatra mampatahotra. Fantatrareo nisy avion anankiray izay niainga tamin'ny semaine lasa iny, tsy haiko na compagnie izy le izy, fa vao niainga kely tsy haiko hoe 4 minutes dia tsy maintsy miverina aingana satria nikorotana amin'ny passager. Inona nampikorotana le passager? Nisy olona nampiasa telefônina tao anatin'le avion rehefa niainga dia ny sary zay voakitika dia voazara tany amin'ny telefônina rehetra. Dia io sary io a sarina avion nenjera. Tonga dia nikorotana dia alohan'le pilote tonga dia miverina satria maninona? Tsy zaka zany mpandeha mitabataba zany foana ajanony chauffeur chauffeur moa zany le mahazatra antsika moa zany. Taizany tafiditra le izy tao amin'ny maso. Sarina avion menjery nefa ianao hitaingina avion. Adino daholo hoe za mombanao mandrakariva. Na isy arivo ary adino daholo zany satria maninona? Mampiditra sary ianao a mifanohatra amin'le anjara tokony ho hijoroanao sy raisinao. Eto dia mazava be ny tenenina aza matahotra ianao, aza matahotra azy ianao. Fa za miaraka aminareo, momba anareo ary miady anareo. Tantara faharoa 20:7 naran'i Jesosy tsy anareo nefa niady amin'ity mijanona tsara fa ho hitanareo ny amonjeny Jehova anareo Juda sy Jerosalema. Aza matahotra na mivadi-po fa rahapisy dia mivoa hiady aminy fa Jehova ny momba anareo. Ny anjaranao mitoetra tsara, mitsahatra, endriky ny confiance-nao amin'Andriamanitra ny fitsaharanao rehefa avy nametraka an'le izy eo an-tanany ianao. Ny dikany ny tebiteby iny zany a tsy mahatoky an'le tanana hikarakaranao ianao. Miverenao ny baiboly iza ny raisin'Andriamanitra ny kany dia nikarakarainy to dia averenao ny sainao
nraisin'Andriamanitra tanana amin'ny fiainan'ny Noa valy mianaka tavavoaka zareo. Nraisin'Andriamanitra ankany Abrahama Sara momba matikibo antitra velona be fa mbola niteraka ny taiza zaza possible ankahako. Zay mahatsara an'le hoe miverina ianao ao amin'ny vérité biblika. Amen. Dia Deutéronome 20:24 aminaran'i Jesosy. Fa Jehovah Andriamanitra reo ny miara-mandeha aminareo, hiady anareo amin'ny fahavalonareo mba hamonjy anareo. Ny anjaran'Andriamanitra miara-mandeha aminao, ny anjaranao manaiky ho eran'Andriamanitra lalana. Zany hoe tsy mandeha ny anjaranao zany dia mandresy an'io fahadalana kely hoe za andeha rery. Ely zay nendrasako an'Andriamanitra zay fa aloka many andeha rery. Mandrasa tantana. Tsy mamitaka anao zany ny tompo. Mijoro eto manambara an'ity fahamarinana ity fa tsy hamitaka anao zany Jesosy. Tonga eto anao mety karazan'olona mety efa voaratra satria voafitaka. Olona mety hamitaka fa Andriamanitra Jesosy Kristy avy any Nazareta apetrao aminy fonao manontolo sy mombanao ray manontolo fa sady tsy deso evoaranao izy ny tsy hamitaka anao ny tsy handiso fanantenananao zany izy. Tsy mahenitehaka ao an'Andriamanitra. Jereo reo olona nametraka ny fanantenany tamin'Andriamanitra dia tsarovy le nitenenin'ny Paoly hoe mahatonga n'io fanantenany io tsy stable satria le toetran'Andriamanitra miaka-midina dia miaka-midina miaraka amin'le toetran'Andriamanitra ao anatinao koa le fanantenana. Rehefa ao tsara le toetra dia renao za mihitsy hoe vita io possible io. Izy zavatra indray androany anao zavatra Andriamanitra tsy letika foana io masoandro io. Halleluja. Naiza leko sy tsanty tongozy ity ahitany voninahitr'Andriamanitra. Reny le lasa faherezana mivoaka ho azy reny satria misy toetra ao tafatombony. Renao mihitsy hoe vo mifo maraina dia nivavaka ianao nanomana ny journée ary mitandrina ianao tsy hampalahelo an'Andriamanitra. Iny ilainao be satria ampahery ianao amin'ny fotoatsarotra iny. Zay ne mahatonga Jesosy milaza amin'ny Jaona 8:29 fa ny raiko izy tsy nandao satria za manao zay sitrany mandrakariva. Ny sensation, ny fahatsapana renao fa miaraka aminao Andriamanitra dia tsy lamosina mangirintsana. Fa ianao avy nanao ny sitrapon'Andriamanitra. Tonga dia renao mihitsy ny hoe miaraka amiko Andriamanitra satria ao amin'ny sitrapony aho. Mivereno amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Ny anjarantsika manara-maso ny toetrantsika. Korintianina 2:4 ny anaran'ny Tompo ary tsy ketraka izahay fa na dia mielevina aza ny toetray ivelany dia avaozy isan'andro san'andro kosa ny toetray anatiny. Rehefa manara-maso ny toetranao ianao dia Andriamanitra no miay anao. Isaia 45:11 anaran'ny Tompo ny amin'ny zavatra ho avy no antanio ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Ny anjaran'Andriamanitra manome vo. Korintianina 2:7 ary Andriamanitra manome vo amin'ny mpamafy sy mofo hoanina dia hanome sy ahabe ny vo afafinareo ary ampitombo ny vokatry ny fahamarinanareo. Ny andraikitr'Andriamanitra manome vo eo an-tananao mba ho afafinao fa ny andraikitrao mamafy. Dia mety hiteny ianao hoe karaha afafy daholo dia ina zany no hoanina? Eto efa miteny izy manome vo izy ho afafy ary manome mofo izy hoanina. Zay tonga eo an-tananao zany mizara roa, misy ny vo tokony afafy ary misy ny mofo tokony hoanina. Bon semi ary bon appétit. Mazoto mamafy dia mazoto homana. Andriamanitra zany tsy fahavalon'ny fisitranao an'izay misy eo an-tananao fa izy fotsy miteny ny zavatra omeny misy apahany ao vo tokony afafy ary misy apahany ao mofo tokony isitrahanao. Ny anjaranao mandray an'izay nomeny ary mizara an'izay nomeny. Ny anjaran'Andriamanitra manome anao an'le moyen. Alléluia. Ny anjaran'Andriamanitra miteny, mampiteny, mampafantatra anao ny zavatra tokony atao. Ny anjarantsika mandray an'le teny, mino an'le teny, mivavaka mifanaraka amin'le teny, miasa mifanaraka amin'le teny. Amen. Ny anjarantsika miantso an'Andriamanitra anaty vavaka. Ny anjaran'Andriamanitra miaino antsika sy mamaly antsika. Tsarovy ty fahamarinana ity
fa ny vavaka dia natao hovaliana. Eo amin'izay le ilana an'ilay faharetana. Rehefa hanananao amin'izay le faharetana, tia korona faharetana ty coefficient ambonimbony ty atao amin'ny sekoly. Raha zay anao zany travailler tsara azy fa azahoana note tsara izy eny amin'ny examen. Alleluia. Dia raha zany hoe tsy dia mingidrika loatra amin'izy io. Aztsika io faharetana io tsy ny ray maraina no azahoana azy, fa ao anatin'ny fotoana mandeha. Ka plus mandeha ny fotoana, plus mitombo faharetana ianao. Dia ao anatin'izay mitombo fahamatorana ianao, mahafantatra hoe ny vavaka rehetra izay nataoko dia reny avokoa, fa zany mamoaka faharetana mba aharitra amin'ilay fotoana tsara sy mahamety hitany fa afaka maliana satria ao soma tsara ilay toetra. Ny mahatonga an'Andriamanitra manamboatra an'ilay fotoana dia mifanaraka amin'ilay toetrantsika. Zany hoe omen'Andriamanitra ny faharetana mba hahatonga anao aharitra, mba hahatonga ny toetranao hivoaka. Azontsika ve zany? Aingana be Andriamanitra mamaly raha vao hita ny toetrany ao anatinao. Dia mba tsy ho reraka eny an-dalana ianao miandro ny toetranao, dia omeny faharetana ianao miandro ny toetran'Andriamanitra ao anatinao. Avoa io. Vao manomboka ny herinandro, to dia mandraisa fanapa-kevitra tsara. Amin'ity herinandro ity tsy ho kizitiny intsony. Safidy ilay izy. To dia mitsangana safidy ianao. Tompo, ninona mitranga mampakizitiny eo dia feheziko ny fahakizitinako. Ny amantaran'ny olona hoe rakizitina, fa tsy zany olona feno fahalemem-panahy mahafinaritra manana anao. Ny toetranao atao anatiko no mivoaka. Miseho amin'izay zavatra be dia be amantarina fa osa tsy atsony ilay izy, dia mahita fa amin'ity herinandro ity izy vavolombelona tsara avy eny am-bavanao hoe afaka satria maninona miseho ilay ohatry ny isan'andro fa tsy nitovy tamin'izay tsony réaction anao, niova ny réaction anao, niovy ianao. Possible koa misy mety hoe rehefa misy zavatra midona dia to dia misaina zavatra ratsy foana. Resy zany amin'ity herinandro ity sy manomboka amin'ity herinandro ity amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita fa manomboka mahazo toerana amin'izay ny fomba fijerin'Andriamanitra, mahita fa ao ambadika io zavatra mitranga io misy zavatra tsara, misy zavatra tsara mihoatra, misy zavatra tanteraka, misy zavatra excellent be ho avoaka an'Andriamanitra. Dia manomboka amintsika amin'izay ianao satria maninona ny fitsikinao mahita zavatra lavitra. Mahita ny mandrakizay ianao, mahita n'Andriamanitra miasa ianao, mahita n'Andriamanitra nandreny vavaka ao, ary mahita n'Andriamanitra ao amin'ny fahatsarany hamaly ianao amin'ilay fotoana mahamety. Andro amin'ny maraina fotoana mahana an'izay karazana olana izay, mialeto ianao miaraka amin'izay vahaolana izay. Rehefa mivaza izay olana ara-pifandraisa toetra aminao sy Andriamanitra, dia misy zavatra hisokatra be dia be ny momba ny fiainanao, satria hitan'Andriamanitra hoe miomana ianao amin'ny mandrakizay. Ahoana moa ilay fiomanana amin'ny mandrakizay? Miomana aman-toetra. Dia zao nefa rehefa miomana aman-toetra no miatrika amin'ny mandrakizay, dia ilay toetra homaninao amin'ny mandrakizay iny hiatrehanao n'isan'andro. Azontsika amin'izay ve ilay lalana? Anomanana amin'ny mandrakizay ilay toetra fa hiatrehana ny andavanandro. Rehefa ianao manomboka mianatra tsy monmonina amin'Andriamanitra, dia manomboka tsy monmonina ianao amin'ny olona, tsy monmonina ianao amin'ny zavatra be dia be mitranga. Misy olona miara-miasa aminao dia tsy tafamonmonina intsony ianao, dia iny mampety ny asanao. Tasoany tsy haiko. Azontsika ve zany? Lasa mampaharitra ny asanao, lasa ahitanao fity amin'ilay olona miara-miasa aminao, lasa mahafinaritra amin'ny olona miara-miasa aminao satria maninona tsy karazana olona mpimonomonina ianao, na dia misy zavatra mampimonomonina ary mitranga sy miseho. Taizay no afaka, teo amin'Andriamanitra izy no afaka. Rehefa tezain'Andriamanitra ianao tsy monomonina intsony, dia iny amin'izay no entinao mamakivaky ny andavanandrom-piainanao. Amen. Tsangana dia andaontsika hisaotra ny Tompo. Saotra ray aminaran'i Jesosy. Nampatsiahivinao anay androany fa mila manamasaka ny toetranao zay, mila mianatra mamoaka an'izany isan'andro. Ndreto ny zanakao tsiraray avy samy mitondra ny vesatra, mitondra ny fahasarotana, samy mitondra ny adiny. Misy zavatra mety tsy takatry ny saina, misy zavatra mety efa mandifotra mihitsy ny maha-olona. Misaotra fa androany maraina nampatsiahivinao fa misy ny refuge azinay
mialofana sy afenana dia ao aminao. Rehefa tonga ao aminao zay dia ampianarinao ny toetranao, ary tianao ho hita amin'ny fotoana rehetra ny toetranao, avy ao anatinay. Ampio indray ny tsirairay avy Tompo, ho tonga sainy ara-potoana amoaka ny toetra tsara zay efa napetraka ato anatin'ny fonay satria misy mandraka izay banjinina rapitso ary satria zany ny tianao ho ataonay. Tsaroviny tsirairay avy eo amin'io fiainany lalovany sy atrehany io. Raha izy mihevitra fa manahirana zany zay mahita Tompo fa miaraka aminao, mora foana zany. Raha misy manatrika eto amin'ity marain'ity manapatsapana fa faran'izay sarotra le zavatra lalovany ilan'ny tananao, aoka hisokatra ao amin'ny fahatsara-panahy, ao anatin'ny fitsaharana, ao anatin'le hoe mijoro fotsiny eo amin'izay anjara takianao mba ho ataonay dia hisokatra masom-panahany ahita fa raha voalatsaka fotsiny teny dia misokatra sy miva amin'ny fomba tsotra ny zavatra iverina fa sarotra na inona na inona. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masa sy manan-kery avy Nazareta. Amen. Amin'ny anaran' Jesosy amen. Miva io olana io amin'ny anaran' Jesosy. Solution an'io avoay ny toetran'Andriamanitra. Misy fotoana mety heverina ohatrany hoe tena tokony androany io nivoaka dia mijery Andriamanitra fa mila manam-paharetana ianao, mety rapitso. Dia indray tsika kivy amin'ilay androany antenaitsika, nefa tsy tokony fotoana no antenaitsika fa tokony ho Kristy. Alleluia. Verena fotsiny eo amin'ny toetran'Andriamanitra, mamela foana, mitsahatra, mandevitra, afaka mamoaka fitiavana, vonona ho solution ho an'ny hafa foana. Ninona mitrango eo na voafitaka na ararotin'ny olona na zao feno fahatsara-panahy foana. Zay amin'izay le fahatsara-panahy voazatoetra, zany hoe ninona mitrango eo dia rehefa mandeha fotoana dia mbola ao foana ilay izy. Tena akekinao, za mahita amin'ny fiainanao hoe sy eo amin'ny fiainako hoe manomboka androany maraina fa le toetran'Andriamanitra reny hoe ho hita eo amin'ny fiainantsika foana hoe zay mitrango eo mitranga hoe fa ao foana le toetra hoe zay hita sy zay tsy hitany hoe fa ao foana le toetran'Andriamanitra hoe na misy zavatra mahafinaritra hoe na misy fotoana hoe tsy mahafinaritra koa fa le toetran'Andriamanitra hoe mbola ao foana hoe. Amen. Amen. Ataovy azo antoka fa renao fa mbola ao foana. Mbola ao foana. Misy fotoana mety atsapy ianao tena ohatrany tsy ao tsony le izy pastera, tsy haiko hoe lasa izy. Ao ihany le izy fa tsy tiana ho jerena. Dia ho vao mihitsy le fomba fijery, za tsy karazan'olona ratsy fanahy zany, tsara fanahy. Ka na ho terena za ho ratsy fanahy dia tsy misy akoatra ny fahatsara-panahy no mivoaka ato anatiko. Petra vetivetika mahazo toerana anao fanatitra am-pifaliana sy ampitiavantsika, anome voninahitra ny tompony amin'ny hasarobidin'ny fanatrehany sy ny zavatra nyteneny tamintsika androany maraina. Korazy amin'io matery io ny examen izy io dia isan'andro, tsy hoe isaky ny farany volana na isaky ny farany taona fa isan'andro dia tian'Andriamanitra hianatra ianao hamoaka an'le toetra zay efa ao anatinao. Amen. Raha voatra ny hitanao ohatrany hoe tena mana fotoana kosa zany ahoana moa zany tokony réaction, tokony hamaly kosa ambavany ambavanao, tena zany kosa mendrika Tompo le omaly kosa, omaly efa nandefitra fa mba androany kosa mamela mba tena hamaly kely fotsiny ary oka mifamindraponao elo lalana. Dia ampatsiaro ny Tompo hoe zanako mbola mangina indray tsika amin'iny indray mitoraka iny. Fa ahoana tsy maintsy mangina dia hibitsika ny Tompo hoe misy fotoana anie za mba mangina ny aminao dia mangina amin'izay ianao. Amen. Mahita olom-baovao be dia be indray hamakivaky ny journée, ny asa, ny andraikitra, ny fady aman-janaka, ny fitaizana ny zanaka, ny fikarakarana ny ramose, ny fikarakarana ny madama, ny fikarakarana ny ray aman-dreny izay mbola velona ray aman-dreny hatreo am-pifaliana, avoay ny toetran'Andriamanitra fa zanany ianao. Amen. Aza asiana fanahina anahoana ihany rety fiainana ity, ho tsara io fiainanareo io satria misy toetra tsara ao anatinao dia ny toetran'Andriamanitra. Amen. Le fanantenana tsy mitombona hono raha vao tsisy toetran'Andriamanitra, aloha very kely zay alohan'ny izarana fahasoavana. Sao dia sady kizitina ny manantena ny Tompo eo fa reraka eo zay le nytenen'ny Paoly fahatsara-panahy voazatoetra ozy izy vao mitombona le fanantenana.
dikan'izay raha vao en position ianao mamoaka toetra tsara foana maharitra mandevitra manety tena mirendre service tena hoe mijoro amin'iny le asain'Andriamanitra ijoroana iny toy Andriamanitra hoe mitombona ny fanantenanao ary tsy maintsy hivaly amin'ny fanantenanao. Amen. Aza miteniteny foana momba anao sy ny vady aman-janaka ao azony tsara ny tenim-pinoana eo amin'izay tianao hitranga. Amen. Asa raha mba ho sitrana ihany re hitady iny sitrana iny e vo fo maraina sitrana salama tsika menakavy reto salama daholo eto mba afaka pastera fa dia asa mihitsy raha mba hiakatra ty karama ty hiena ny dépense tsy le neritreretinao zany hoe mitombo zany ny ambom-bavy e tsy azonao ve le izy any alony tiako le mitombo mihitsy le lela ny sainy iny marary osotrany ianao tonga ava latsinay maraina amin'ny herintaona amin'ny herinandro fampahitana fity miena ny dépense anadala tsisy fuite financière tsony amin'ny fiainana ahenan'Andriamanitra ho azy daholo reny a dia tahin'Andriamanitra ianao ka izy tsy any amin'le terentsika tereo tsara fotsiny toetra tena tereo le toetra ho maro toerana tsara tady monimonina to dia le fahasaikana fidiarana mendrika indrindra ianao jereo ny raha ly de miracle lahata misy an'izay ny eo amin'ny 1h45 eo vao jereko vao maraina mitsy amin'ny 1h40 lava be le fanomboa eo amin'ny 1h45 dia eo atao amin'ny tanana mendrika ho vao aingana ny diska aloka efa tsy nahitana fombiazana hatramin'izay ny fimonomononana avadio fisaorana misaotra Andriamanitra misaotra Andriamanitra zay ne le izy tsy hainao rereny hoe miatrika an'io e sarotra be minitiny hoe ohatran'ny lahy ihany satria ohatran'olona dehibe daholo moa ny eto zany hoe voateny ihany le izy miaraka io antsika miara-miatrika fa ny différence fotsiny ao anatintsika ny fanamasina ao anatintsika ny fanamasina tena kaikinao ao anatinao ny fanamasina hoe tsy miatrika rery zany ianao ohatran'ny rery ny fahatsapahanao hoe fa faran'izay diso zay fahatsapahanao zay Jesosy miaraka aminao hoe ny fanampiana ianao hoe nasiany toetrany ao anatinao dia ny anjaranao hoe mamoaka an'izay. Amen. Amen. Za zao tamin'ny semaine ambony talohan'ny raliatsira be iny latsinainy vao maraina vita sekoly tonga dia korona faharetana adiny 5 toy aho tena mba vita iny tompo ao dia nijery ny tompo raha fitsy mbola misy indray tonga re talata maraina zao tamin'ny herin'ny androany korona faharetana adiny 9 indray. Alleluia. Mbola tsy maharitra zany mahatonga mbola mpandalovina ny koro dia mety tena hoe ngama kosa mba ampy zay tonga indray larobia maraina zao tompo hoe asitsika bonus indray raha tarapazy ka za teteny aminao courage ianao io fa misy zavatra tsara be mivoaka ao ambadika io citron rehefa potserina ane ka tena mampasalama vitamine C avoakany to dia mahasoa ny olona be dehibe. Alleluia. Avy aloha napotsitra zay manapotsitra efa maika mivoaka ny fahatsaran'Andriamanitra avy ao anatinao. Amen. Ary za mahita fa navady aman-janaka ao ary hiaiko hoe tena niova ianao tena niova fa inona ke nampiovany neny inona ke nampiovany dada dia hijoro vavolombelona amin'izay fotoan'izay hoe Jesosy anaka zay ny mahatonga antsika mila manompo azy zay fiovanao zay mahasolo fitoriana filazantsara aviatia zany hoe retina tena faran'izay maditra ho any amin'ny elo Jesosy ny raisiny tsy voarain'ny olona iny fa ianao miova tonga dia aingana be mihitsiny tonga ao an-trano rehefa avy eo na any am-piasana gaga ny mpiara-miasa salama daholo ahoana mety ny asa ina ny fanampiana gaga ny olona ha aveza moa nareo vao maraina izy nge mavantatra vavonvavaka ianao témoigne azy ho azy le izy mahita ny fiovanao afinaritra be mihitsiny miova me miova foana eo amin'izay dingana mety nisy hatramin'ny androany misy nay ny dingana manaraka iarahantsika ny fanamasina mitsangana dia ataontsika hisaotra ny tompo ankasitrao ny fonao manontolo ny iarahantsika tamin'ny fanamasina teto androany maraina teo ny teny teo ny fanairana teo ny fampianarana teo ny fananganana indrindra ny fanitsiana Andriamanitra ny fahafenona izy aza vela ho jambainy tadiaviny zavatra tadiavinao lava ny masonao mankasitra azy fa isan'ny velona ianao tonga teto afaka niaino afaka nandre afaka nandray ny tairin'Andriamanitra indray fa sarobidiny famohanao ny toetrany saotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo novanginao tamin'ny alalan'ny toetra mitombona mba tonga ny fanantenana eo maro toerana zay tamin'ity marainy ity
ho voninahitry ny anaranao ny fatateran'ny fivorian'androany a tsarovony tsiraray avy andeha hamakivaky ny tontolo andro sy ny herinandro a ho an'izay andeha hianatra ho an'izay andeha hiasa ho an'izay andeha hitady asa ho an'izay andeha hikarakara tokantrano a ho an'izay andeha hikarakara taratasy tsy haiko hoe inona tompony mety ho programany sy miprogramanao indrindra momba azy a dia ampio izy any amin'izay alehany a ampatsiahivo sy ampatanjao izy a ampatsiahivo izy mba hijoro amoaka ny toetra tsara efa napetraka atao anatinay a ara-potoana amin'ny toerana rehetra manoloana ny olona rehetra sy ny situation rehetra amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy tompo a amen. Raisy nitsodrano zay tonona aminaran' Jesosy a hitahanao ny Jehovah ka hiaro anao a ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka mindra fo aminao anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka nomenao fiadanana amin'ny anaran' Jesosy a amen. Zadino ny sekoly tokantrano rapitso a ary ny fotoanantsika somasapoto zao a zay pasteur Rodolphe fa no hitondra ny teny a noho ny afandaminana somary efa hariva sy alina be zareo tamin'ny alina vao tonga dia zay natonga le androany fa misomasapotsy a nampitondra hafatra izy hoe izy nefa mitondra ny teny ao a dia manasa antsika mpitiavana anio ny etahitantsika ao an'Andriamanitra ny fotoana rehetra tainy Jesosy arao ny fahasoavana ry a fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao a fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao